Aleloia, fa tsara ny mihira ao n'Andriamanitsika, eny mamy sady mendrika ny fiderana. Manangana an'i Jerosalema Jehova, mamory ny Israely voaroaka izy. Mahasitrana ny torotoro fo izy sy mameno feriny. Milaza ny isan'ny kintana izy, samy tononony amin'ny anarany ireny rehetra ireny. Lehibe ny tompontsika sady be hery, tsy hitalany ny fahalalany. Mivavaka isika tompoko. Manandriamanitra raha zanaka ary fanahy masina ny dira sy ny saotra ary ny voninahitra hatramin'ny taloha sy ankehitriny ary mandrakizay. Izy ilay Andriamanitra ny lanitra izay naharana izao rehetra izao. Izy ilay Andriamanitra mandrakizay izay ankofana any an-danitra ary ankofana ihany koa etỳ an-tany. Isaoranay indrindra Andriamanitra noho ny izao sabata ary andro fitsarana izay homena mba hitsarana ihany koa. Ary ny fitahinana ho amintsika rehetra miaraka amin'ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Jesosy Tompo sy mpamonjy antsika. Amen. Feno fifaliana ny fo miarahaba antsika tsiraray avy nahatratra izao sabata masina izao. Sabata manokana satria hamarana antsika ny herinandro ny fifandraisana izay niarahantsika ny ombam-bavaka tao anatin'izany lohahevitra lehibe izay hoe mifandray amin'ny Kristy izany. Enoko fa dia miompifaliana isika ary hiaraka hiravoravo hideran'i Jehova ao anatin'izao fanompoam-pahefana izao. Sabeu caminhira ni fala budandeibe sayang mudena marube evitare camidera sayang mudena marube evitare camidera. Yangunano masanjatu renife iderani panavuta nati anefichaziza irawambande anana irasuni ziuna irawambande anana
fitiavany valy ny fiderany trohina ny fitiavany valy ny fiderany trohina. Hamaky ny tenin'Andriamanitra isika arak'izay voasoratra ao amin'ny filazantsarany Jaona. Jaona 4:10 ka ny 1:1 hatramin'ny 1:4. Jaona 4:10 ny 1:1 ka hatramin'ny 1:4 no ovakitsika. Jaona 4:10 ny 1:1 ka hatramin'ny 1:4. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Aza malahelo ny fonareo, minoa an'Andriamanitra ary minoa ahy koa. Ao an-tranony raiko misy fitoerana maro. Raha tsy izany dia efa nilaza taminareo aho fa andeha amboatra fitoerana ho anareo aho. Ary raha andeha amboatra fitoerana ho anareo aho dia ho avy indray ka handray anareo ho any amiko. Ka izay toerako no hitoeranareo koa. Ary fantatrareo koa ny lalana ho any amin'izay alehako. Ho tainany ny teny azo antsika tsiraray avy. Iaraka ivavaka isika. Arainay be fitiavana sy masina ny an-danitro, misaotra anao zahay satria lehibe ny famondram-ponao taminay. Afaka namakivaky ny herinandro iny izay niombonanay fijery teto tao anatin'ny lohahevitra iray nandritra ny herinandro fiaraha-mivavaka. Misaotra noreo afatra maro sosina izay nalefanao, mitondra fitahiana, mitondra fampahirezana, mitondra fanitsiana sy fananarana ho anay ihany koa. Fantatray fa nalefanao zany mba hanamboarana anay, hanefenanay hifanaraka amin'ny sitraponao. Koa avelao ny elokay tamin'ny tsy fahombiazanay rehetra tamin'ny lasa. Ary ao ka ireny afatra nampitainao ireny hisy fiantraikany eo amin'ny fomba fijery, fomba fisainana, amin'ny fomba fiteny, ka ahatonga anay anakaiky bebe kokoa anao sady ho tena vita fihavanana aminao. Ny teninao izay ho velabelarin'ny mpanomponao ihany koa. Hitondra fahazavan-tsaina ho anay tsiraray avy anay izany. Hialoha lalana ny teny eny am-ponay ny fanainao masina ka hampalemy izany fonay izany, anjary ho tany tsara sy mahavokatra, ary hitondra vokatra be dehibe ho an'ny fanjakanao mba ho voninahitra ny anaranao. Matoky izahay fa izao mpijery mpanaraka ny fandaharana rehetra izao dia samy ahita fifaliana eo ambanin'ny fahasoavanao. Tononay ny vavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Tonga ho amin'ny fampovevana ho an'ny fanatritsika milohan'ny risoana amin'izany anefany dia no vavaka mangintsika. Amen. Fiainana no laniana ho an'Andriamanitra. Misy tantara kely hoentina hisintomana lesona ahafahantsika ahoana tokoa izany hoe fanoloran-tena ho an'Andriamanitra izany. Nisy misionera iray izay nanao fiakanana izy tamin'ny membre ny fiangonana hoe hanao fanolorana fanatitra lehibe izany na hoe sorona ho an'Andriamanitra. Rehefa nandeha nefany izy dia nahita
fianakaviana anankiray. Ohatrany tsy nampiano anazy ny zavatra hitany satria ny lahamatoa ao amin'ny fianakaviana no tazany fa mitarika angatin'omby. Dia gaga izy. Nanatona moramora izy ary nanontany hoe fa nakaiza ny omby? No ny olona no mitondra ny angatin'omby. Dia namaly zareo hoe ny omby dia namidinay ary natolotra ho fanatitra hosorona hanaovana trano hoentinay hanompoana an'Andriamanitra. Tsy natanany ranomasina ilay misionera fa dia nitomany. Jerevantsika ao amin'ny Korintianina 2:7-5 dia ovaka itsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tsy afaka nantenainay ihany fa ny tenany no natolony ho an'ny tompo aloha dia vao ho anay koa no ny sitrapon'Andriamanitra. I Paoly dia naneho ny ohatra ny fiangonana Makedoniana mba ampianarana amin'ny fitsipiky ny fanoloran-tena, fahatokiana marina an'Andriamanitra. Tena kristianina mahantra sy sahirana loatra ny mpino atao Makedoniana. Niara-ny fanenjehana izy ireo vokatry ny fitiavany an'i Jesosy. Ary maro tamin'izy ireo no nialan-daharana satria mafy loatra ny fanompoana natao tamin'izany vanim-potoana izany. Nampianatra antsika ireto fitsipiky ireto nefany fitsipika anankiroa amin'ny fahatokiany Makedoniana i Paoly. Ny voalohany dia ny fetra ranofo dia tsy midika ho fetra ara-panahy. Mampianatra lesona sarobidy amin'ireo amin'ny fiangonana izay vao antso hanompo ny tompo ao anatin'ny fahantrana. Ilay ohatra natao tao Makedoniana dia tena toe-javatra mampihetsi-po satria na dia tao anatin'ny fahantrana lalina azy izy ireo dia nanolotra fanatitra mahafatra-po hanaovana ny asan'Andriamanitra. Mety hatrika fitsapana sy fanamby ara-bola ny sasany amintsika fa mampangina ny fialantsiny ataontsika ny zavatra nataon'ireto mpino atao Makedoniana ireto. Ny faharoa koa dia izao. Raha mijery ny fanoloran-tena feno nataon'i Jesosy Kristy ho antsika isika no ny fahasoavan'Andriamanitra izay natao amelana ny fahatantsika dia anana fahalalan-tanana tsy takatry ny saina koa tsika ho amin'ny fanoloran-tena ho an'ny asan'Andriamanitra. Ny asa dia an'Andriamanitra, ny zavatra rehetra dia an'Andriamanitra. Isika dia afaka mandray ohatra goavana sady mafonja ny amin'ny nanoloran'ny Kristy niaina teo amin'ny hazo fijaliana. Inona moa izany mahasakana antsika raha manome mihoatra lavitra izay tokony azontsika omena na ao anatin'ny fahantranintsika, indrindra mora manan-kataontsika ho fanolorana ny tsara indrindra ho an'Andriamanitra. Misy antso atao amintsika ny zava-miafina ny amin'ny fanomezana marina dia hita amin'ny fanolorantsika tena ho an'Andriamanitra. Rehefa an Kristy ny fontsika dia izy koa no tompon'ny kitapom-bolantsika sy tompon'ny paozintsika. Manana ohatra tsara rahansika ka ny tokony ataontsika dia makeo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ary izy no anomentsika hery sy ny fahafahana anao izay tokony ataontsika. Raha tsika vavaka, Andriamanitra tompo tsara ny an-danitra, misaotra anao izay fa lehibe ny fahasoavanao sy ny famindraponao ataonao aminay. Tsy afaka nanolotra na inona na inona izay raha tsy teo ianao. Fa noho ny sorona sy ny fitiavana lehibe nataon'i Kristy dia nomenao ny fananana nataonao tantananay izahay ka atolotra ny sitrapo sy amin'ny fitiavana izany ho ataonay ahavita be amin'ny asanao. Fantatrao ny tsy fahatanterahanay. Fantatrao mety mbola fisalasalan'ny sasany aminay. Ampio izay Jesosy mba ahita ny fitiavanao izay nanoloranao tena teo amin'ny hazo fijaliana ka ny fanananay sy ny asa hosahanay ho anao dia ataonay ampitiavana ihany koa. Dia atolotra am-panetretena raha ny fanatitra
Ary ianao mihitsy ny fanatra lehibe hanafaka anay amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Misaotra Jesosy fa tianay ianao. Amin'ny anaranao no hanonanay izany vavaka izany. Amen. Efa avy nira mafy tsara daholo ny ankizy dia andao ary sika hanonona ny nira indray amin'ny vavaka. Andriamanitro misaotra izahay satria mbola manana tombony, satria manana anjara manokana izay ankizy androany ihany koa. Da io izao fotoana izao ary mitenena amin'ny ankizy hatrany fa vonona izahay hiaino anao. Amin'ny anaran'i Jesosy ny vavahanay. Amen. Dia faly miarahaba antsika ankizy nahatratra ity fotoana manokana ity indray, ary mirary hoe araky ny vavaka izay notononina dia mba ho fotoana manokana tokoa andraisantsika fitahiana avy amin'Andriamanitra ity androany ity. Ny tenin'Andriamanitra ary izay ho zaraina amintsika ankizy androany dia ao amin'ny Baiboly ao. Misy teny anankiray izay efa matetika izy ity ifampiresahantsika ankizy fa andraisantsika lesona manokana indray androany. Ndao ane hosikafana ny Baiboly ao amin'ny Ohabolana 7:7. Aiza hoe
oabolana toko 7 dia ny andiny fa 7 dia izao no lazain'izany tenin'Andriamanitra izay efa resahana amintsika ankizy foana kanefa mbola hiverenantsika andraisana lesona manokana androany izany indray. Izao ny voalaza amin'ny anaran'i Jesosy. Arao tsara ny ankizy. Aza mamihina ny soa amin'izay tokony omena azy raha azo ny tananao atao ihany. Averina indray mandeha. Aza mamihina ny soa amin'izay tokony omena azy raha azo ny tananao atao ihany. Inona indray ireny lesona manokana tiana zaraina aminareo ankizy androany? Ny ankizy rehetra moa tia mihaino tantara azoko antoka mihitsy. Tantarana ankizy anankiray izay tia mihaino tantara ihany koa no andeha ho resahako aminareo ary andraisantsika lesona mifandray amin'izany tenin'Andriamanitra novakitsika teo izany. Indray andro ankizy, nisy ankizy anankiray tena tia mihaino tantara izy ka sendra lehilahy iray mahay mitantara tantara ary tena tia mihaino an'io lehilahy io daholo na ny olon-dehibe koa ary. Ka indray andro nitangorona be ny olona samy andeha hihaino an'ilay rangahy mitantara tantara indray hono. Dia lasa koa ity ankizy izay resahantsika ity nakany amin'ny neniny ka niera hoe neny zaho koa mba andeha hihaino tantara fa tena mahafinaritra be ane rehefa mitantara ilay rangahy mpampianatra mitantara an'io Ay, hoy neny. Zao ary aleo anomanako goûter zany dia lasa neny nanomana goûter ho an'ity zanany ity ary nampitondrainy dia hoy izy hoe rehefa mirava izay vao hoaniny ity fa raha hihaino tantara ny alehanao any dia mangina dia mihaino tsara dia endry tsara aloha. Neny dia ny antso ny namany aingana lesy aingana fa lasa izay. Dia lasa izy nanaraka ny olona ilay be dia be nitangorona teo nakany amin'ilay lehilahy anankiray izay hoe mahay manao tantara tena tsara be hono. Rehefa tany izy ireo dia ela be mbola manao tantara mahafinaritra be foana ilay lehilahy. Tsisy mihetsika mihitsy raha ankizy ny olona fa tena liana be ary tia ankizy nomeniny goûter ity ihany koa dia mihaino tsara endry tsara tsy mipelipelika mihitsy. Efa mitady ho hariva ny andro tamin'izay mbola liana be daholo ny olona, mbola tsisy mieritreritra n'izay andeha hody fa ilay mpampianatra lehilahy mitantara tantara koa mbola manao tantara tena mahafinaritra. Rehefa avy eo ankizy dia niresaka tamin'ity lehilahy mpampianatra ity ny mpiara-miasa amin'ilay miaraka amin'io izany hoe ory mpampianatra hariva ny andro nona ny olona aleoreo alefa mody amin'izay. Dia hoy ilay mpampianatra hoe izany ve aleo zareo mena sakafoko izy nge nijanona teto amintsika foana aiza ary ny ahitana sakafo ho an'zareo mandehana aloha manontany aiza ny misy hoy ilay mpampianatra tamin'ireto mpiara-miasa aminy ary nandeha nijery tany anivon'ny olona be dia be izay mihaino tantara ny fampianarana izay ataon'ity lehilahy ity izany ireo mpiara-miasa ary nahita an'ilay ankizy izay nampitondray ny inona moa izy araka ny resantsika teo. Nampitondray ny goûter izy dia nitenenina ilay ankizy hoe afaka omenan'i Jesosy ve ity goûter ity? Tena naika izy. Izy nampitondray ny goûter hoe rehefa mirava vao hoanina. Nangatahana ilay izy dia nomeny hoe hoentina any amin'ilay mpampianatra izay mahay manao tantara mahafinaritra be. Mety azonareo an-tsaina raha ankizy izany tantara izay tantaraiko aminareo izany. Tantara ao amin'ny Baiboly misy an'izany. Io ankizy izay nomeniny goûter io, inona daholo ilay goûter nomeniny azy re raha izany tantara resahako anareo izany ka rehefa nangatahana taminy dia nomeny misy mahay mahafinaritra mihitsy. Ny goûter izay nomena nomeniny azy izany ary nomeny rehefa nangatahana taminy dia mofo sy inona moa? Trondro. Ahoana ny ilazan'ny Baiboly azy dia firy ilay izy? Mofo 5 sy hazan-drano firy? 2 izay mihitsiny. Ka io tantara io raha ankizy no andeha hisintomana lesona mifandray amin'ny lazain'ny soratra masina ho anareo izany androany no hoe aza mamihina ny soa amin'izay tokony omena azy raha azo ny tananao atao ihany. Ka izao raha ankizy ny lesona. Ilay lehilahy mampianatra mahay manao tantara na tonga ny olona ho liana ary nijanona mandra-pariva dia tsy iza fa
Jesosy Kristy. Ary ilay ankizy rehefa nampitondrainy ny gote ny lesona andeha ho raisintsika ankizy dia hoe endry tsara izy. Rehefa mampianatra izany tahaka ny ataon'i Jesosy, endry tsara ny ankizy. Afaka maka tahaka an'io ankizy io sika ankizy malala. Ary tsy nitsaingotsaingo ka n'ilay gote mihitsy izy tsy hoe kitikitiako kely ty dia tsaingoako kely aloha. Nalainy aloha ny lohany trondro anankiray, na ny silahany kely mofo anankiray, fa hoy neny hoe rehefa mirava vao hohanina dia rehefa nangatahana ilay izy tany amin'ny farany dia mbola nanahoana ihany, mbola mofo dimy sy hazan-drano roa. Lesona voalohany izany izay omena antsika ankizy androany dia ny hoe rehefa manaiky ho endry tsara isika dia malala tanana dia ahita fifaliana. Satria nahoana lesona faharoa izay resika ao anatin'izay manko dia izao. Rehefa tsy hoe kahity ilay ankizy hoe goteny meninenay anaty ko efa hariva be izao nona be dia hoe raha sainga tsy nanome izy fa nanome izy dia rehefa nanome izy nomeny an'i Jesosy dia nataon'i Jesosy inona ilay izy araka ny tantara ao amin'ny Baiboly? Nampitombon'i Jesosy ilay izy dia afaka ninana daholo ny olona rehetra ary mbola nisy ambiny firy ary tamin'izay rehefa nizaraina. Tena mahay mihitsy nareo rankizy. Nisy ambiny 12 bika ka izao izany ilay lesona. Endry tsara tsy nikitikitihany ilay sakafo fa nanaraka tsara ny tenineny izy ary niaino tsara ny fampianarana nomeny Jesosy. Rehefa avy eo nanaiky nanome ilay fananany izay nomeniny azy dia nampitombony Jesosy. Ny lesona izay tiana zaraina aminareo androany rankizy dia hoe ny ankizy tsara fifandraisana amin'ny Jesosy dia ankizy mahita fahombiazana. Ahoana tsara hoe ny ankizy tsara fifandraisana amin'ny Jesosy dia ankizy mahita fahombiazana. Izany hoe rehefa mazoto manome an' Jesosy ny ankizy, izay ilay tsara fifandraisana amin'ny Jesosy izany, manome ny momba azy, manome ny gotehany, manome ny fotoanany, manome ny fifaliany, ny fitiavany an' Jesosy. Rehefa tsara fifandraisana amin'ny Jesosy dia mahita fahombiazana satria ilay omena iny atao in Jesosy ampitombony Jesosy. Ilay omena tahaka ny an'ilay ankizy lahy dia ny hazan-drano sy ny mofo izay nomeny an' Jesosy. Ka faniriana izany amin'ity androany ity ny ankizy mba hanaika ny olitra an' Jesosy izay momba azy ho tsara fifandraisana amin'ny Jesosy dia ho ampitombony Jesosy izany dia ahita fahombiazana ianareo. Andao ny averina ilay tenin'Andriamanitra izay efa haintsika ao amin'ny ohabolana 7:7-20. Andao hiaraka 1:2-3. Aza mamihina ny soa amin'izay tokony omena azy raha azo ny tananao atao ihany. Andriamanitra ne hitantsika ankizy tsirairay avy ary hanampy antsika mba amin'ny fotoana rehetra isika no azoto hanome amin'ny lalan'izay efa nomen'Andriamanitra antsika ary izy kosa ampitombo izany. Izy ary ny ankizy mba vonona afaka manangan-tanana, afaka mitsangana mihitsy fe andao isika mbavaka ary ny fanapahan-kevitrintsika ankizy. Hivavaka isika. Andriamanitra rainay eo misaotra ny amin'ny hafatra izay nomenao anay ankizy androany indray. Fanirianay ankizy rehefa nanapa-kevitra izahay dia ianao no ahatanteraka an'izany eo amin'ny fiainanay ka manomboka izao indray izahay dia azoto hanome indrindra hanome ho an'i Jesosy. Dia mba ho ankizy tsara fifandraisana amin'ny Jesosy ka ankizy ahita fahombiazana satria ho ampitombony Jesosy be dia be izay omenay azy. Dia taio reto ankizy rehetra ireto sy ny ankonana misy azy avy amin'ny anaranao Jesosy ny ivavahanay. Amen. Dia misaotra rankizy, mandram-piona, endry tsara. Tazanai
Mamelona ny fiarabana tsika rehetra ry havana malala tratran'izao andro sabata izao tsika, andro izay voalazan'ny ten'Andriamanitra fa natokan'Andriamanitra mba hitsahara ny izy ilay Andriamanitra ny lanitra, izy ilay Andriamanitra namorona an'izao rehetra izao no nitsahatra tamin'ny andro sabata araka voalazo amin'ny Genesisy 2 ny 1:1-7 dia vitan'Andriamanitra ny asa rehetra izay efa nataony dia nitsahatra izy tamin'ny andro 7. Izany no nitahian'Andriamanitra sy nanamasinany izany andro 7, andro fitsarana izany. Ary tombontsoa antsika amin'izao andro sabata izao, amin'izao vanim-potoana iainantsika izao no mbola afaka mitsahatra amin'izany andro sabata, andro 7 izany. Fitahiana lehibe izany satria andro natokan'Andriamanitra mba hitsarana ary andro notahian'Andriamanitra ny andro sabata. Dikan'izay dia efa manomana fitahiana ary manome fitahiana ho an'ny vahoakany Andriamanitra rehefa tonga ny sabata. Ho amintsika rehetra ane izany fitahian'Andriamanitra izany. Ary anisan'ny tombontsoa lehibe izay raisitsika ihany koa rehefa tonga ny sabata dia ny fanokanantsika fotoana mandritra an'izany sabata izany hifandraisana amin'Andriamanitra. Tahaka nataon'ny tany Edena, rehefa vita ny zavatra rehetra izay noforoniny dia nitsahatra izy niaraka tamin'ny Adama sy Eva. Nitsahatra Andriamanitra niaraka tamin'ny Adama sy Eva. Mahafinaritra izany hoe andro anankiray dia atokanao hiarahana amin'ilay Andriamanitra ny lanitra. Na dia eo aza ny asa mandrara azy ireo tsara fa mandritra ny herinandro dia saika repotra asahirana any amin'ny asa mandrarana itsika, ny fiainantsika dia zara raha manana fotoana kely mba hatokana hiarahana amin'Andriamanitra, hifampiresana amin'Andriamanitra, hienoana ny feon'Andriamanitra ihany koa. Kanefa amin'ity sabata dia manana tombontsoantsika satria manana andro iray manontolo mihitsy hifandraisana amin'ilay Andriamanitra ny lanitra. Koa amin'ity sabata ity ary dia manana afatra omenantsika indray Andriamanitra izay efa natompontsika nandritra ny herinandro. Izany afatra izany dia mitondra an'ilay lohateny lehibe manao hoe mifandray amin'ny Jesosy. Izay ilay lohateny lehibe, mifandray amin'ny Jesosy. Tena sahaza tokoa izany lohateny lehibe izany amin'izao andro sabata izao satria andro natokana hifandraisana amin'Andriamanitra, hifandraisana amin'ny Jesosy ny andro sabata. Kanefa na izany aza dia izao ny fiainantsika isan'andro mihitsy no tokony fiainana mifandray amin'ny Jesosy. Tsy miandry sabata ihany izany na indray mandesa-kerinandro ihany vao mifandray amin'ny Jesosy hoe makana am-piangonana, satria izay izany nendrika anankiray ny amin'ny hoe mifandray amin'ny Jesosy dia mivavaka makana am-piangonana. Tsy indray mandesa-kerinandro ihany fa isan'andro mihitsy. Ary izay mahatonga an'i Jesosy miteny ao amin'ny Jaona 5:12 izay toko sy andiny mahazatra antsika, dia miteny Jesosy manao hoe raha miray amiko ianareo dia mamoa be, fa raha misaraka amiko kosa ianareo izy dia tsy mahay manao na inona na inona. Mifandray amin'ny Jesosy, miray amin'ny Jesosy. Mahafinaritra ny afatra izay nomen'Andriamanitra antsika nandritra izay herinandro izay ho faranantsika amin'ity andro sabata ity, izany afatra izany. Eny ny lohateny izay omena ny afatra amin'ity sabata ity dia ny hoe andalana ho any an-danitra. Andalana ho any an-danitra. Tena mifandray tokoa izany. Rehefa mifandray amin'ny Jesosy ny fiainanao, rehefa manana fifandraisana amin'ny Jesosy mandrakariva ianao dia ny hafaranao ho any an-danitra. Izay le izy, andalana ho any an-danitra. Rehefa mifankazatra amin'ny Jesosy, ary ny ten'Andriamanitra moa milaza an'izany hoe mifankazara amin'ny tsitoa ianao izy dia hiadana. Sady izay ilay voalazana izy, mifankazara amin'ny tsitoa ianao dia hiadana. Rehefa mifandray amin'Andriamanitra mandrakariva isika dia ny ankehitriny
dia ho azo antoka ny ho tonga any amin'izany lanitra izany andalana ho any an-danitra. Jesosy ihany koa moa zany dia miantso atsika mba hiaraka aminy, hiara-mandeha aminy, hiara-mandeha aminy. Joa Mateo 4:20 sy ny 20. Misy tantaran'olona zay natsoiny Jesosy mba hiara-mandeha aminy, mba hiaraka aminy teto an-tany, fonizy tonga tety ambony tany. Hitantsika amin'izany ry Petera sy Andrea, i Jaona sy Jakoba zay nanarato teo amin'ny ranomasina, tao amin'ny sambo kely, dia natsoiny Jesosy izy ireo manao hoe andeha anaraka, andeha hiaraka amiko fa ataoko mpanarahantolona ianareo. Fa ny tena mahafinaritra amin'ity lohateny androany ity dia hoe miantso anao Jesosy ho any an-danitra, andalana ho any an-danitra. Amin'ny fomba ahoana no atateraka an'izany lohateny izany? Ho tonga any an-danitra tokoa ve? Ohatrany hoe mandeha voyage zany zao tsika io, dia tsy fantatra eny an-dalana eny. Rehefa mandeha voyage zany, manao voyage ianao, dia indraindray manao programme ianao zany hoe miainga eto tsika ara-pitso alahady, tonga antsika alatsinainy vao maraina, kanjo indraindray zavatra miseho ny ainga ny alahady, fa mety tsy tonga tany amin'ilay toerana ny alatsinainy maraina an'iny, satria mety nisy zavatra niseho teny andalana teny, mety nisy loza, mety nisy toe-javatra niseho, mety nisy aretina ihany koa, dia tsy maintsy nijanona mihitsy aloha dia andao hiverina fa tena tsy mety ity fa mila hoentina hopitaly sy ny sisa, dia lasa nitoditody miverina dia tsy tonga tany amin'ilay toerana. Andalana ho any an-danitra, izay ilay lohateny. Ahoana ny atateraka an'izany? Inona ny teny fikasana izay omen'Andriamanitra antsika? Mahafinaritra ny teny ao amin'ny Petera 2:7 dia izao ny voalazany ten'Andriamanitra. Ndao vakitsika zany ten'Andriamanitra izany. Petera 2:7 dia vakitsika ny 7 dia izao ny voalazany: ny tompo tsy mahela ny teny fikasana araka izay ataon'ny sasany ho fahelana, fa maro-po aminareo izy ka tsy tiany hisy ho very, fa mba ho tonga amin'ny fibebahana izy rehetra. Eto zany ten'Andriamanitra dia milaza hoe ny tompo tsy mahela n'ilay teny fikasana. Ino moa ilay teny fikasana? Ny ho tonga any an-danitra. Zay ilay teny fikasan'Andriamanitra. Jaona 2:1-7 ary tsy manina vakina hatramin'ny 7 dia hozizy ten'Andriamanitra hoe aza malahelo fonareo minoana Andriamanitra ary minoa koa. Ao an-trano raiky misy fitoerana maro zany dia efa nilaza taminareo fa andeha namboatra fitoerana ho anareo. Fa raha andeha namboatra fitoerana ho anareo aho, dia ho avy indray ka andray anareo any amiko, ka izay toerako no hitoeranareo koa. Ao amin'ny 4 dia hozizy ary fantatrareo koa ny lalana ho any amin'izay alehako. Aika zany tsy miafina le lalana makany an-danitra io, tsy miafina. Jesosy mihitsy eto no miteny ary fantatrareo izy ny lalana ho any amin'izay alehako, ho any amin'ray, ho any an-danitra. Izay toerako no hitoeranareo koa any an-danitra. Fantatrareo izy ny lalana any amin'izany toerako izany. Dia ny teny fikasana ao amin'ny Petera 2:7 dia hoe tsy mahela an'ilay teny fikasana Jesosy, dia le hoe ho avy indray aho ka andray anareo ho any amiko. Zay le teny fikasana. Tsy mahela an'izay Jesosy fa ny zavatra miseho, satria mbola tsy tonga izy hatramin'izao. Dia hozizy ny ten'Andriamanitra: maro-po aminareo izy ka tsy tia nisy ho very, fa mba ho tonga amin'ny fibebahana izy rehetra. Ravana malala, maro ireo toe-javatra izay miseho eto amin'ity tontolo izao ity, ary voalazan'ny ten'Andriamanitra ihany koa ao Mateo 7:20 fa milaza toe-javatra izay hiseho mialohan'ny fiavian'i Jesosy ny ten'Andriamanitra. Tsy ho vakitsika manontolo zany toe-javatra izany, fa maro no voalaza ao Mateo 4:20. Mangataka anao mba hamaky izany amin'ny fotoana izay anananao any an-tokantrano any. Fa rehefa mijery sika
ny zavatra misy ankehitriny de rehefa novakiana lay Matthieu 4:20 de mahita fa efa miseho, efa tanteraka ny voalazany ten'Andriamanitra. Ohatra ny amin'izany hoe arisy firenena itsangana amelo firenena, arisy mosary amin'ny tany samihafa, isy roa-tany sy ny sisa movetsy efa misy zany ankehitriny. Ary efa nisy efa nanomboka elaela nisy zany teto amin'izao tontolo izao, ary mitombo ary miamafy ny fisehon-javatra. Inona ny tian'izany ho ambara? Ny tian'izany ho ambara tsotra ihany, efa voalohany tanteraka ny voalaza amin'ny Baiboly, dikan'izay marina ny voalaza amin'ny Baiboly, marina. Faharoa, miseho zany satria efa manakaiky ny fiavian'i Jesosy. Satria ireo toe-javatra ireo dia milaza fa efa akaiky ny farany, efa akaiky ny farany, dia ho avy Jesosy Kristy. Fantany napetraka moa zany dia hoe tena efa farany tokoa ve zao e? Tena efa amin'ny andro farany tokoa ve zao iainantsika zao e? Anahoana tena efa akaiky marina ve Jesosy e? Inona no zavatra iseho zay manamarina fa tena efa andro farany zao ary tena efa akaiky fiavian'i Jesosy? Misy fampitandremana izay omeny Jesosy Kristy ao amin'ny Matthieu no milaza azy. Matthieu 4:20 ihany no vakitsika. Dia raha mamakytsika ao amin'ny 9:30 dia izao voalaza ny ten'Andriamanitra manao hoe: fa ny amin'izany andro sy ora izany dia tsy misy malala, na dia ny anjely lanitra aza ary na dia ny zanaka aza afa-tsy ianara ihany. Anisan'ny zavatra anankiray izay ampitandreman'i Jesosy ry havana malala dia ny mamaritra fotoana amin'ny fiavian'i Jesosy. Rehefa mandinika ireo manam-pahaizana, mandinika ny Baiboly, ny teolojianina, avy eo mandinika ny tontolo, ny univers ao zisitsika, ireo manam-pahaizana siantifika dia atambatra le toe-javatra hoe zao ny voalaza amin'ny Baiboly, zao no zavatra voadinika ny eo mahakasika ny univers, dia alai-panahy hamaritra fotoana hoe amin'ny 2030 dia izy zavatra iseho eto amin'ity ambony tany ity. Zany ny zavatra voalaza e. Manam-pahaizana no milaza an'izany, na manam-pahaizana ara-teolojika io na ireo manam-pahaizana siantifika, dia lasa mamaritra hoe amin'ny taona 2030, 2050 sy sisa dia izy zavatra iseho eto amin'ity zao tontolo zao ity. Inona moa le tena andrasana iseho? Le teny fikasana Jaonina 4:20, ho avy indray aho ka indray anareo ho any amiko. Kanefa Jesosy dia mampitandrina eto fa ny amin'ny andro sy ny ora dia tsy misy mahalala, na ny anjely lanitra na ny zanaka afa-tsy ny ray ihany. Inona kay ny tokony ataontsika? Ao amin'ny 2:20 dia izao no lazainy, Matthieu 4:20 tsika, dia izao no lazainy Jesosy: koa amin'izany miambena ianareo fa tsy fantatrareo izay andro hiavian'ny tomponareo. Zay ihany ny azo atao, zay ihany, satria tsy misy mahafantatra na ny andro na ny ora. Dia ny atao zany zao ankehitriny izao dia ho zizy Jesosy: koa amin'izany miambena ianareo, miambena ianareo. Dia ahoana ilay hoe miambena ianareo? Mandeha ho any an-danitra, zay le lohateny, andalana ho any an-danitra, mizotra ho any an-danitra, mizotra amin'ny lalan'ny fanantenana. Zay le fiambenana zay tokony atao. Dia miandry zany tsika ankehitriny, miandry. Eo zany le hoe miandry ny fiavian'i Jesosy. Dia le hoe miandry ny fiavian'i Jesosy misy endrika maro izay anehoana azy, hoe tahaka ny olona miandry taxi borosy ve zany izy io, na miandry bus. Dia miandry aiza moa le are?
etsy le are eo amin'ny firy mandalo ny bus tsy sora tsy fantatra na afaka 10 minitra na afaka sasakady fa de eto le are eto le fiandrasana alao miandry eto atsika inona zavatra atao rehefa hoe miandry bus sisy ninona atao fa de miandry de mitsangana de mitsangana miandry tsy fantatra ny andro sy ny ora atongavan'ny bus de miandry eo misy fanoarana ao amin'ny baiboly ao ho jerevantsika fanoarana anankiroa eo am-piandrasana ny fanjakan'Andriamanitra eo am-piandrasana ny fiavian'i Jesosy ny fanoarana voalohany dia fanoarana mahakasika ny filitsinina 10 ao Matteo 5:20 misy ny tantara. Ny fanoarana faharoa dia fanoarana mahakasika ny talenta mbola ao Matteo 5:20 ihany misy an'izany tantara izany. Ireo fanoarana roa ireo dia fanoarana milaza zavatra anankiray dia tsy inona fa ny fiavian'ilay tompo na le mpapakatra izany ao amin'le fihetsina 10 na le tompon'ilay talenta izay nanome an'le talenta ao amin'le fanoarana mahakasika ny talenta samy miandry ny fiavian'ny ilay tompo ireo fanoarana roa ireo. Inona zavatra anseho tsy hidirantsika lalina satria ho lava ny afatra raha hidirana lalina ireo fanoarana roa ireo fa izao ny zavatra anseho samy miandry izy ireo samy nisy fotoana ela ny andrasana raha amin'ilay fanoarana vijena 10 dia izao ny voalaza le ten'Andriamanitra manao hoe ary raha nahatrela ny mpapakatra nahatrela ao izy ny mpapakatra nisy fotoana lava ny andrasana teo dia ao amin'ilay fanoarana momba ny talenta dia ohatran'izay koa ny filazana dia hozy izy hoe ary no ny ela dia tonga ny tompon'ireo talenta ireo no ny ela nisy fotoana ny andrasana lavalava koa zany tao ary ohatran'izany anie tena zavatra hainantsika ankehitriny ny ravana malala Jesosy niakatra any an-danitra oviana moa Jesosy niakatra tany an-danitra efa 2 taona mahery lasany no niakatra tany an-danitra Jesosy zay voalazany ten'Andriamanitra hoe nombona tao amin'ny hasojaliana izy nitsangana tamin'ny maty 70 andro taoriana nitsangana tamin'ny maty dia niakatra any an-danitra izy efa 2 taona mahery ane no niseho zany toejavatra any efa 2 taona mahery no niteny le anjely izay niseho tamin'ny mpianatra teo an-tendrombohitra nanao hoe iny Jesosy izay nampiakarina niala taminareo any an-danitra iny Asan'ny Apôstôly 2:1-10 iny Jesosy izay nampiakarina niala taminareo any an-danitra iny dia ho avy indray tahaka ny nahitanareo azy niakatra ao any an-danitra 2 taona mahery zany tompoko nefa niseho 2 taona mahery ny andrasana zany tsika io mampieritreritra efa 2 taona ny andrasana tsika io dia izay le voalaza le fanoarana kay hoe nahatrela ny mpapakatra naharitra ela le mpapakatra fa nandritra n'izay fotoana ny andrasana zay dia misy afatra tian'Andriamanitra omenantsika. Inona zavatra niseho tamin'ireo fihetsina 10 rehefa nahatrela ny mpapakatra samy restory izy anankifolo iny zany tsy hidirantsika satria hitovizana fa nisy fahasamihafana tamin'izy anankifolo ny anankidimy lany ny solika rehefa nahatrela ny mpapakatra dia lany ny solika fitaizana dia maty ny fanalana fa ny 5 kosa mbola natahery ny solika dia mbola nirehitra ny fanalana. Inona zavatra seho tao amin'ilay fanoarana ny amin'ny talenta rehefa nahatrela le tompo no ny ela dia tonga amin'izay le tompon'le talenta. Inona zavatra niseho inona zavatra nataony izy anankitelo izay nomena le talenta le anankiroa voalohany nandritra n'le fotoana ny andrasana an'le tompony dia nampiasa ny talentany
nampiasay le talenta izay nomena azy dia nampitombony. Fa le anankiray izay nomena talenta iray, rehefa nahatrela le tompo izay vao tonga, nataony nalevony le talenta, tsy nampiasay. Izany ankoa ny zavatra miseho amin'ny kristianina, amin'ny olona eo am-piandrasana ny fiavian'i Jesosy. Misy zany ireo izay maty ny solika, maty ny fanala azafady, maty ny fanala, lany le solika. Ary misy ihany koa izay mitovy amin'izay ny tsy mampiasa ny talenta izay nomena azy fa naleviny le talenta. Zavatra hisarihana ny saintsika dia izao: lay 5 adala sy lay lehilahy anankiray fahatelo izay nomena talenta iray dia mitovy ny zavatra nataony, mitovy. Voalohany, hitovizan'izy ireo samy nanana fananana izy ireo tamin'ny voalohany. Izay nitovizana. Le 5 adalany nanana fanala dia nanana solika ary nirehitra ny fanalany tamin'ny voalohany. Le lehilahy fahatelo ane nomena talenta izy, azony ane le talenta, azony noraisiny tamin'ny voalohany. Tovy. Ny faharoa, hitovizan'izy ireo dia izao: lay 5 adala rehefa nahatrela ny mpapakatra dia tsy nitandrina izy tompoko, tsy nitandrina, dia lany ny solikany dia maty ny fanalany. Dia le lehilahy fahatelo izay nomena le talenta, nomena fananana mba ho tandremana, rehefa ela le tompony dia tsy nitandrina ihany koa izy, ka raha tokony hampiasa an'le talenta izy, ampitombo an'le fananana, dia naleviny ilay talenta, tsy nitandrina izy. Ary izany mahatonga an'le hafatra izay nomeny Jesosy ao amin'le Matteo 4:20 manao hoe: koa miambena ianareo, miambena ianareo fa amin'ny ora izay tsy ampozinareo no hiavian'ny zanak'olona. Ndao fanaparanantsika ny hafatra ry havana malala amin'ity sabata ity, manoloana ny toe-javatra misy ankehitriny azy izay efa milaza sy manambara sy manamarina fa efa akaiky Jesosy le tompontsika. Manoloana ny toe-javatra dia matahotra ny olona, matahotra ny amin'ny toe-javatra misy ankehitriny, matahotra ny amin'ny zavatra iseho eto amin'ity tany iainantsika ity. Tahotra, miaino anatin'ny tahotra ny olona ankehitriny, tahotra ny amin'ny hoavy, tahotra ny amin'ny zavatra manodidina, ny amin'ny loza ara-nokleary ohatra, misy ireo fitaovam-piadiana mahery vaika, tahotra ny amin'ny fampitehan'ny planeta tany, sy ny sisa. Hitantsika ny fiakaran'ny maripana eto amin'izao tontolo izao ity, antsoina le fiteny mahazatra hoe réchauffement climatique ao izy tsika, izay miamiakatra satria miasimba lay tontolo, dia miamahery vaika ny hery masoandro eto amin'ny planeta tany. Zay ny anton'izany, noho ny fampitehan'ny tontolo iainana. Tahotra, miteraka tahotra amin'ny olona avokoa izany rehetrarehetra izany. Inona nefa ny teny izay omen'Andriamanitra antsika, eto amin'izay no hamarana antsika azy. Ny teny izay omen'Andriamanitra antsika dia miverintsika any amin'ilay Jaona 4:40 dia ny 1:. Jereo tsara anomboan'i Jesosy an'ilay teny fikasana. Dia hozy izy: aza malahelo ny fonareo. Amin'ny teny frantsay moa zany dia tena tsara kokoa ny lazana azy, que votre cœur ne se trouble point. Aoka tsy atahotra, zay zany izy hoe troublé. Amin'ny teny niandikanana azy moa amin'ny teny gasy dia malahelo, fa amin'ny teny frantsay zany izy aoka tsy ho troublé ny fonareo.
aoka tsy angovotra, aoka tsy ioroolo, aoka tsy atahotra ny fonareo. Inona ny antoka ny amin'izay zavatra izay? Dia hoy Jesosy, minoa an'Andriamanitra. Minoa an'Andriamanitra dia minoa ahy minoa an Jesosy Kristy. Ravana malala, lohateny lehibe dia hoe mifandray am Jesosy. Ny lohatenitsika tamin'ity sabata ity dia hoe andalana ho any an-danitra. Dia izao ny afatra. Aoka isika ino ary inotsotra izao fa tanteraka ary ho avy tokoa Jesosy. Satria izy no niteny hoe ho avy indray aho ka indray nareo ho any amiko. Dia aoka tsy hisalasala, aoka tsy atahotra ny amin'ny zavatra iseho eto amin'izao tontolo izao. Tsy ny zavatra miseho eto amin'izao tontolo izao zany tokony hifantohana, fa ilay teny Jesosy izay milaza hoe ho avy indray aho ka indray anareo ho any amiko ka izay toerako no hitoeranareo koa. Aoka izany no hifantohana. Dia aoka hino ny teny fikasana. Zay le izy, zay ny tsy ambaratelo. Satria Jesosy no niteny, dia aoka hino isika fa ho tanteraka tokoa izany teny Jesosy zany. Ary miaraka amin'izay moa zany dia ilay tokisandiny vakitsika ao amin'ny Petera 2:7 hoe ny tompo tsy mahela ny teny fikasana araka ny izay ataony sasany ho fahelany. Dikan'izay dia manome antoka Jesosy fa tsy mahela ny teny fikasana izy. Tsy mahela ny teny fikasana izy. Dia misaoranao an'Andriamanitra hoe mbola tsy tonga izy. Ohatrany hoe hafahafa be izay tengo izay. Hoe misaotra an'Andriamanitra fa mbola tsy tonga ianao Jesosy. Fa inona mety mahatonga ny tena izay? Satria izao mety mbola tsy vonona ne ianao io e. Raha ho avy tokoa Jesosy, mety mbola tsy vonona ne ianao e. Raha ho avy tokoa Jesosy, mety mbola tsy mibebaka ne ianao e. Dia ho very ianao. Ary izay ny voalazany hoe maro-po izy, maro-po amintsika izy, ka tsy tiany isy ho very fa mba ho tonga amin'ny fibebahana. Kanefa izao andehantsika anararaotra ny andro izay omeny tompo antsika eo am-piandrasana ny fiavian'i Jesosy Kristy. Ka hiarahantsika mandeha am Jesosy Kristy ho any an-danitra. Izay ilay lohatenitsika hoe andalana ho any an-danitra tsika io. Dia ataovy azo antoka fa miaraka am Jesosy ianao, miara-mandeha am Jesosy ianao, mandra-pahatonga any amin'ilay lanitra izay nomaniny ho antsika rehetrarehetra. Ho tanteraka amintsika n'izany teny izay nomena antsika izany, ka hizotra isika ary ho tonga any an-danitra isika miaraka am Jesosy ilay tompontsika. Amen. Dia jamaku sa
raiso ny tsodrano tonona amin'ny anaran'i Jesosy ilay tompontsika. Hitay ianao anie Jehova ka hiaro anao izy raha mizotra makany amin'ilay fiainana mandrakizay ny dianao. Hampamirapiratra ny tavany aminao anie Jehova ka hamindra fo aminao tokoa izy, ka mahari-po aminao izy ka tsy tiany ho very ianao fa mba ho tonga amin'ny fibebahana tokoa. Hanandratra ny tavany aminao anie Jehova ka hanome anao fiadanana. Eny, hanome anao fiainana mandrakizay izy any amin'ilay toerana izay namboariny araka ny teny fikasany. Ho tanterahan'ny Tompo aminao anie ny teny fikasany. Amen.